Hebreo 9. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao no fotony. Manana mpisorona be toy izany isika, dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanana ny seza fiandrianany avo indrindra any an-danitra, mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely, izay naorin'ny Tompo fa tsy olona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena hanatitra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manan-katerina koa izy. Koa raha ety ambonin'ny tany dia tsy mba ho mpisorona akory izy, satria misy raha teo ireo manatitra ny fanomezana araka ny lalàna, dia ireo manao fanompom-pivavahana amin'izay endrika sy aliky ny zavatra any an-danitra, tahaka ny natoron'Andriamanitra ny Mosesy rehefa hanao ny tabernakely izy. Fa hoy izy, tandremo mba hataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Exodosy 15:1-40. Ny fanekena vaovao tsara noho ny taloha. Hebreo 9:1-7-7. Fa ankehitriny efa mahazo fanompom-pivavahana tsara noho ny anireny izy, dia araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Fa raha tsy nanatsiny izany fanekena voalohany izany, dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa. Fa manome tsiny ny olona izy manao hoe, indro avy ny andro hoy Jehova izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro nitantanako azy, nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy reny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko, ary izaho kosa dia tsy nitandrina azy hoy Jehova. Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'i Israely. Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehova, dia hataoko ao an-tsainy ny lalànako, sady hosoratako ao am-pony, ary izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy, na hanao hoe mahalala an Jehova, fa samy hahalala ahy avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa hamindrafo aminy tsy fahamarinany aho, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Jeremia 2:1-2-7. Amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany. Fa izay tratra ela sy miha antitra dia efa madiva ho levona. Iveluna,
We